Mivavaka isika rehetra. Faly ny fonay ry Jesosy Kristy tomponay. Raha mbola nahazo indray ity fotoana hariva ity, ifanomezanay amin'ireo tomponay maro manerana an'izao tontolo izao. Ianarana indrindra mahakasika ny tokantrano kristianina. Anatin'ny fitaizana, ny fikarakarana, ny fanabeazana, mba ho fanabeazana ao aminao Jesosy Kristy tompo. Tsapanay fa mandalo fotoan-tsarotra ny kristianina maro ankehitriny vokatry ny fanatontoloana, ao ihany koa ny fanabeazana izay ratolovina any ivelany, izay mety tsy ahafahanay mampijoro ny fanabeazana izay tianay tantananay ny ankohonanay. Ary tsy ho an'ankizy sy ny tanoranao ihany, fa ho an'ny tokantranonao koa, ny tokantrano nentina sy naorina tamin'ny anaranao. Da io zahay amin'ny teny ity, raha noho ny fampianarana misaotra tompo. Amen. Faly miarabantsika rehetra izay mbola afaka indray manatrika ny fampianarana ataontsika androany. Anao misy ihany nangataka hoe asiana famerenana kely ihany ny vita miaraka amin'ny fampianarana izay efa nomaniko, dia irosy amin'izany avy hatrany isika. Mifototra tanteraka ary miankina indrindra amin'ny fahazazana ny hoavin'ny maha olona ny olona anankiray. Hitantsika izany amin'ny voalaza ny oabolana toko 12 ny 9 ny amin'ny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na dia efa antitra aza izy dia tsy hala amin'izany. Izany hoe raha miresaka amin'izay ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe misy ny toetra entintsika amin'ny fahakelezana miditra makao amin'ny fahalebiazana. Izany hoe ilay fiainana nanabeazana tamin'ny fahakelezana no enti miaina aty amin'ny fahalebiazana. Ka ny ray aman-dreny zany na ny tokantrano no mety ho manorina ny maha olona anankiray na dia eo aza ny fisian'ny fiarahamonina. Araka ny voalazantsika dia ny hoe manomboka hatrany am-boka ny siny zany fanabeazana sy fanolokoloana zany. Ka ny ray sy ny reny zany miaraka amin'ny zaza manomboka amin'izy ao am-boka hatramin'ny fahatongavany eto ambonin'ny tany. Io zany no mampifamatotra an'ilay zaza avy hatrany amin'ny ray sy ny reny izay mitaiza azy. Nambarako amintsika ihany fa misedra olana ny zaza izay mety ny laozan'ny ray amin'ny fotoana nahabevoakany reny, na koa ny reny izay mety nandao ny zanany no antony maro samihafa, na izy efa teraka ka olona hafa no mitaiza sy manabe azy. Izany hoe mitady sy mitaky ny fitiavan'ny ray sy ny reny zany ny zanany. Resatsika ihany koa ary mbola averiko indray mandefa eo amin'ny 7 volany zaza dia efa manomboka sahady ny fakatahaka eo aminy. Zaza 3 volana zany efa manomboka makatahaka, ary amin'izany fakatahaka izany no manomboka makatahaka ny feony manodidina izy, ny zavatra hitany manodidina manomboka henoiny, ary manomboka fantany ny feon'ny reniny, ny rainy, ny manodidina azy. Eo anelanelan'ny 3 volana sy ny 10 volany zaza indray dia manomboka mandika na makatahaka ny fihetsika hitany izy ary reketiny izany fihetsika hitany izany. Eo zany zaza dia manomboka mandray an'izany. Raha misy fihetsika anankiray dia averiny. Ohatra hoe raha mehy ianao dia mehy izy, raha mitsika ianao dia mitsika izy. Ary lasa fahazarany izay zavatra hitany sy ataony ray aman-dreny. Manomboka eo amin'ny 10 volana hatramin'ny herintaona indray dia mianatra ny fitenin'ny olon-dehibe amin'izay izy. Teny izay averiny, ianarany. Ka eto zany manomboka mitandrina amin'izay tsika ray aman-dreny, satria na ny fihetsika, na ny fanao rehetra, na ny toetra asehon'ny ray aman-dreny zany dia amatsoan'ilay zaza lesona zany, ka zary lasa toetra sy fomba fanaony amin'ny fiainany amin'ny ho avy zany. Tsaroko tsara misy tovolahy kely anankiray. Rehefa avy eo averiko ilay izy. Dia jerentsika indray ny amin'ny fivoaran'ilay zaza makaty amin'ny taon-jatovo.
Eto indray zany dia mamaka miorina amin'izay rehetra nalainy tahaka teo aloha avy amin'ny ray aman-dreniny sy ny manodidina azy ilay zaza ka manjary toetrany zany. Eo amin'ny 2 sy ny 4 taona araka ny voalaza teo dia tia mametraka fantaniana izy. Na ny zavatra fantany aza dia mbola ametrahany fantaniana mba hiverimberiny zany. Ary ny zava-doza amin'io rehefa aleotsika ny mamaly azy amin'ilay fantaniana ahitsiny satria fantany ihany ny marina. Tadidiko tsara rehefa misy tovolahy kely anankiray nampanao sary omby ny mamany. Ao mama manao sary omby dia rehefa mipoitra ilay sary omby dia ozy ilay zanany hoe aiza mama ny tandrokany. Ka mamany sady mieritreritra zavatra hafa no manao an'ilay sary omby. Asiana sary tandroka indray. Aiza mama ny rambony dia asiana sary rambony indray. Aiza mama ny tongony. Satria tsy vonona ny hiresaka amin'ilay zaza ilay mamany. Mametraka fantaniana izy saingy fantany izay anontaniany. Dia maka tahaka ny ataon'olon-dehibe izy. Hitantsika angamba ny tovovavy kely amin'ity fotoana ity manao kiraro neny izy. Anelany eo ohatra mahafaly azy manao kiraro, maka ny zavatry neny, tovolahy mety mampiditra ny kiraro ny dada dia mandehandeha ny trano. Ary eo koa ny manomboka fitadiavana ilay maha izy azy zany hoe ny identiteny. Ka rehefa tsy hitan'izay identiteny izay dia manomboka mandany baiko izy naniraka mpanaovina azy. Tia mandanda manohitovitra kely izy ireo fa tsy dia manohitra be manahoana akory. Eo amin'ny 17 taona indray hatramin'ny 19 taona indray izy dia manomboka mivelatra amin'izay ataony rehetra ny zaza. Mivelatra izy amin'ny kilalao ataony, amin'ny fifandraisana amin'ny namana, zany hoe efa manomboka manana ny fisainana sy ny fanapahan-kevitra azo manokana amin'izay rehetra ataony. Fa raha iverenako ilay zaza manodididina ny 2-3 taona teo dia izao ny zavatra mitranga. Nisy tovolahy kely anankiray tao an-trano. Ity tovolahy kely ity rehefa ampianarin'ny dadany dia tenenin'ny dadany rehefa tsy mahay ninina. Elahy ity dia dondrona mihitsy dia tondroina amin'ny andriny eto sady atosika. Dondrona elahy tsy mahay ninina. Dia ampianarina indray dia ohatran'izay ihany. Elahy ity dondrom-belona mihitsy dia ataony. Ka indray andro rehefa nandeha nianatra ilay tovolahy, nasain'ny maîtresse nanontaniana ilay tovolahy kely anankiray mpiara-mianatra aminy. Rehefa nanontaniana, tsy nahavaly ilay tovolahy, niazakazaka izy tonga dia nitenainy ilay namany, elahy ity tena dondrom-belona tsy mahay ninina. Averiny izay fihetsika sy fomba hita, heveriny ho fanabeazana azy izany fomba fiteny sy fanao zany. Fa amin'ilay falebiazana eo amin'ny 3 hatramin'ny 9 taona indray dia niala tsikelikely amin'ny fomba fisainana zazakely izy. Ary manomboka mahalala lotsika ny zavatra. Niala tsikelikely. Raha izy eo amin'izany 17 taonany izany no ampitovianao amin'ny zazakely dia manomboka miteny izy nga moa zazakely intsony. Za tsy hanao an'io, enfantin be zany. Tsy manomboka fantany fa efa tsy sahaza azy intsony ilay zavatra ampanaovina azy. Ary eo no ilana n'ilay fanabeazana satria te haleo tena izy. Ka tsy tian'ilay zaza ny miverina na ampanaovina ny zavatra ataon'ny zazakely. Na koa lasa te olon-dehibe mihoatra noho ny hafa izy. Eo amin'ny 9 hatramin'ny 12 taona ny zaza indray no fotoana izaran'ny zaza amin'ny asa, amin'ny fianarana, anombohany miatrika fiainana, mandray andraikitra amin'izay atao. Eo izy efa manomboka mandray andraikitra izy, manomboka eo amin'ny 9 hatramin'ny 12 taona. Manomboka mizatra zavatra. Afaka mianatra, manampy amin'ny fanaovana raharaha ao anatin'ny trano izy, afaka manomboka mahay mikarakara ny tenany, mikarakara ny manodidina azy izy ao anatin'izany sokajy-taonany izany. Dia eo amin'ny fahatanorana, io moa no resantsika farany fahatanorana. Mialohan'ny hidiran'ny olona amin'ny maha olon-dehibe na ny fahamatorana dia tsy maintsy misy aloha dingam-piainana na ambaratonga taona izay tsy maintsy lalovan'ny zaza amin'ny mahalehibe azy. Io ilay
vanim-potoana ataontsika ny adolescence io zany, mahazatovo azy. Ny mpandinika maro dia manasokajy an'io karazana dingam-pivoarana io ho anankitelo eo amin'ny tanorantsika zany. Dia ny dingam-pivoarana voalohany misy ny atao hoe adolescente précoce, eo amin'ny faha 1 taonany hatramin'ny 5 taonany eo no mahazatovo azy. Zany hoe malaky matotra kokoa izy. Ny adolescence précoce ty ny olana amin'io dia zao, raha lasa aloha loatra io dia te hipetraka amin'ny toeran'ny olon-dehibe mandrakariva izy. Raha miresaka amin'ny lafiny fitiavana antsika indraindray mety ahitana taratra, sary mpitiavana any amin'ny kaheny na taratasy soratana any amin'ny cartable na any amin'ny paosiny any. Raha ho an'ny tovolahy koa izy indraindray mety ahitana taitsigarany anaty paosiny any raha manomboka mifoka an'izany izy, ary manomboka mitazona tsiambaratelo izy eo. Manana tsiambaratelo tsy takatry ny sainao satria lasa loha loatra izy. Ny faharoa indray zany dia ny atao hoe adolescente moyenne. Ity zany ilay normal ny filazantsika azy, eo amin'ny 14 hatramin'ny 20 taona eo izy. Zany hoe sady tsy lasa loha tsy tara loatra. Io zany no normal io. Fa ny farany indray dia ny antsoina hoe adolescente tardive. Somary taratara koa ny fiandohanana ny taratara koa ny fiafaran'ny fahatanjorany. Eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 taona eo, amin'ny ohatran'izay azy. Fa ny ankapobeny dia 12 na 18 hatramin'ny 20 taona eo zany ny taona tokony hananany ny zatovo. Ity taratara ity tsy taitra amin'ny zavatra maro izy. Ny olona taitra, izy tsy taitra. Ary tsy vitany hoe tsy taitra fa mbola te hipetraka amin'ny mahazaza mandrakariva izy. Hany ka amin'ny toerana anankiray izay heverina fa tokony handray andraikitra, tokony ho lehibe izy eo nefa no anehoany fa tsy mpandray andraikitra izy, tsy mbola lehibe izy. Ary ny olana eto dia matetika ny zandriny na ny anelanelany no lasa misolo toerana azy. Amin'ny fandraisana andraikitra zany, amin'ny fitenenana zany, amin'ny fanaovana raharaha zany, na mety any am-pianarana azy. Raha mandeha mianatra, raha misy olana, le zandriny no miera, le zandriny no miteny amin'ny anarany, le zandriny foana zany lasa misolo toerana azy satria tafiditra anatin'ny adolescente tardive izy. Ity dia mila fanabeazana manokana ny ankizy tandrify an'ity, satria raha tsy mitandrina dia lasa manana ny complexe d'infériorité izy aorianao, ka lasa ilay zandriny iray no lasa tompon'andraikitra feno amin'ny zavatra izay atao. Azo ambara zany fa raha miresaka antsika ny amin'ny fahatanorana na ny amin'ny mahazatovo zany dia mandalo an'ireo fitezana anelanelany izy, fotoana anelanelan'ny fahazazana, ny maha-olon-dehibe, eo mahazatovo, tsy zaza intsony izy fa miha olon-dehibe anatin'izay. Ny fahaefatra dia ny toe-tsaina sy ny toe-po eo amin'ny tanora. Ity no hidirantsika amin'izay satria ity zany zao no manandrifindrify antsika. Amin'ny ankapobeny ny ankizy lahy dia tia miaraka amin'ny namany izy, zany hoe ny tovolahy namany. Mpiaraka amin'ny tovovavy dia makany amin'ny tovovavy namany izy. Zany hoe misy groupena tovolahy, misy groupena tovovavy miarakaraka manao fitafy. Amin'izao moa mitazataza piano satria voatsely izay nandeha namangy fahoriana ny fianakaviana ny amiraly Mpidirantsiraka tery ambony akaiky n'Anjohy. Fa amin'io faritra Anjohy io dia misy groupy na tovolahy, groupena tovovavy. Misy moa zany tovolahy sy tovovavy miaraka fa le groupy no miaraka eo. Ary le groupy mitovitovy ny fomba fijeriny. Mitovitovy ny fomba fijeriny, ho resahako kely eo aorianao. Zany hoe manomboka misy koa amin'ity vanim-potoana ity amin'ilay fihetseham-po eo amin'ny tanora, eo amin'ny lafiny fitiavana, ny fampikasoana eo amin'ny zatovolahy sy ny zatovovavy. Amin'ny lafiny anankiray reto le groupena tovolahy, reto groupena tovovavy, fa etsy andaniny koa ny fampikasoan'ny zatovolahy sy ny zatovovavy. Ary manomboka koa ny atao hoe
instinct sexuel eo amin'izao zany hoe misy ny fahatsapana ny filana ara-nofo eo amin'ny ankizy tsy hoe mitsiry fotsiny ny fitiavany fa mahatsapany zany izy. Na dia eo zay dia misy ihany ny zava-doza mety manahirana satria manomboka ny fanoherana ny fahefana rehetra zay mety manelingelina azy, fahefana rehetra zay heveriny tary aloha fa tsy mety diso teo aloha miova ho lasa fahefana azo kianina sy toerina. Tary aloha ilay fa tsy raha ty eritseritsy ny henan'izao ro ampifily fa zay hitatsika mety tonga ty imposé zay fa fahefilana mba micro tsika azafady tompo misy micro mandeha. Madame Amina tompoko azafady, Madame Amina rasoa mianantara zay mivoany micro ande mama koa azafady mama Odety. Madame Amina s'il vous plaît. Ao. Kelikely zany eo. Eto zany dia manomboka manohitra ny fahefana ambony izy. Taloha raha tsy mety diso ny ray aman-dreny amin'izao dia miova ho lasa fahefana azo kianina azo toerina, kianina avokoa zay ataon'ny ray aman-dreny na toerina avokoa zay ataony. Ary ilaozany koa ny fanoavana nananany tamin'ilay fahazazana, fanoavana ray aman-dreny, ny mpampianatra, olon-dehibe amin'ny ankapobeny, ary miova ho fihaikana ilay fahitsiana zay nananany zaza taloha, lasa mihaika izy. Taloha izy tsy nanao an'izany tamin'ny fahakely, fa eto izy miditra amin'ny résistance tanteraka. Ary teraka koa ireo karazana complexe na sentiment de rejet na sentiment de culpabilité ananan'ilay ankizy eo. Raha sendra sahiran-kirana moa izy dia hoe zay anie tsy tianareo mihitsy ihanina ihany ny tianareo. Raha misy zavatra atao tsy miala ao an-dohany, tiany fafana nefa misy zavatra tsy azony fafana, tsy hitany izay mafana azy. Iverenako amin'izay ilay nilazako tery aloha ary ilay amin'ny groupena tovolahy sy tovovavy teo dia ankafiziny ny fiarahana amin'ny namany tanora mitovitovy aminy. Nahoana? Satria mitovy ny fomba fikendren'izy ireo. Inona zavatra kendreny? Samy kendry ny zavatra tonga lafatra izy. Idéal, zavatra tsara mandrakariva. Raha ohatra reny ilay pataloha misy triatrietra reny zany zao no malaza, dia reny daholo ny anaovan'izy groupe rehetra, na le tapaka ambony zany, na fomba fibango zany, mitovy. Mitovy ihany koa ny zavatra resahana, thème. Inona ndraiky izao ny zavatra malaza? Inona indray ilay tsy izao ny zavatra malaza? Dia izay zavatra malazalaza, ireo groupe ireo no mamorona azy. Taty Madagasikara zao nisy vanim-potoana ny fanaovan'ny ankizy reny, rouleur reny. Rouleur le foentin'olona mandeha reny. Aty moa zany tsisy ranomandry ahafahana manao skay, dia rouleur no ampiasaina. Fa mahita groupena ankizy ianao manao rouleur, zay ny malaza. Ary mitovy tahaka izany ihany koa ny fitiavan-javatra, go. Hoe ny go zany zao, io moa le thème sy go zany mitovitovy ihany. Hoe ny gon-javatra raha le volo misaritaka reny dia misaritaritaka aby. Raha ny fety somary atao lavalava ny volo, asiana gel dia manao an'ireny daholo. Eo amin'ny fiteny mitovy ny tadin-dokanga, eo amin'ny fomba fiteny, misy fiteny maromaro izay mety hitovizana. Ary mahavariana, androany zao vao avy ny sakafo zay dia misy ankizy taizanay izay mipetraka aminay ao, ankizy kely ngamba eo amin'ny 4 taona izy iny. Tantara izy. Hoe izy mivavaka amin'ny 67 hectares. Dia ny zandriny, ny zokiny izy zany makao amin'ny kantin'ny fanantenana, mpihira ao anatin'ny kantin'ny fanantenana. Ny zokiny mihira any amin'ny faritra. Misy anankiray tsy manao ninina. Le tsy manao ninina dia izy hoe
dekany be mihitsy ange ny firan'izany ry dada sy neny mantsy anay gaga anao aiza nay nohony an'izany fomba fiteny zany dekany be satria zay zany lay fomba mitovitovy fomba fiteny fomba fiainana de te hivoaka ny tokantrano ray aman-dreny sy hanatona namana izy eto zany tena ilana fahamalinana avy amintsika ray aman-dreny raha te hivoaka foana izy mamonjy ny namany tokony mandinika tsika inona ny antony tsy mahatamana azy ve ny ao anatin'ny tokantrano sa ve misy zavatra misintona azy kokoa ny any velany inona le misintona azy ihany mahasoa ve ilay misintona azy ihany sa zava-doza ny misintona azy ihany tany États-Unis ny groupena ankizy mamonjy le birthday party reny dia misy groupena tanora zay makany amin'le toerana ny ray aman-dreny moa zany mamelona an-jareo malalaka ao fa ny zava-doza anatin'ireny ny ianarany ankizy mihinana cocaïne ianarany ankizy misotro zavatra zay tsy tokony hosotroana any États-Unis raha tsy feno 1 taona tsy mahazo misotro zava-pisotro mahamamo fa any afangarony ankizy anatin'ny zava-pisotro tsotra ohatra hoe limonade sy ny sisa le zavatra hoaniny zava-doza be ary tamin'izay tonga tany moa dia nampianarina mihitsy hoe ampianarina ny ankizy raha ohatra mamonjy birthday party raha mitondra vera dia tsy azo apetrapetraka ny vera ary raha nipetraka ny vera dia tsy verenana intsony iny satria mety asiany ankizy cocaïne na asiany zavatra matomelina iny dia hararaotiny ilay ankizy eto koa zany dia te hanana ny tontolo zay azo manokana le tanora miataka kely amin'ny fiarahamonina misy azy izy te hanana ny momba azy manokana ny tontolo manokana izy samy izy ihany ohatra raha any amin'ny chambre dia chambre ny samy izy ihany misy lay zavatra itovizany tontolo manokana inona ny diranareo olon-dehibe aty tsisy resaka olon-dehibe aty te hanana ny tontolo manokana izy manomboka eo zay tontolo tsy tokony hidiran'ny olona tsy mitovy aminy hita koa fa io zany vanim-potoana zay saropady indrindra amin'le zaza eo amin'ny fiarahan'ny tanora samy tanora ary tena zava-doza dia zao ny zavatra zay tsy nampahafantariny ray aman-dreny sady zavatra tsy mbola hainy dia ato amin'ny gropy zay misy azy no ahafantaran'ilay tanora azy ao amin'ny gropy izy mahafantatra ny zavatra zay tsy nampianarinao azy zavatra tsy fantany ao anatin'ny tokantrano ary zavatra zay tsy hiainan'ny ray aman-dreny azy ao amin'ny gropy izy mahafantatra azy dia aza gaga isika ray aman-dreny isany raha sendra misy ankizy 13, 14, 15 taona efa manandrana sahady ny firaisana ara-nofo tsisy ray aman-dreny ampianatra azy an'izany fa any amin'ilay gropy izy no mianatra an'izany ary misy zavatra tsy takatry ny sainao aza fantany nefa tsy fantatrao lasa mahay ny zavatra rehetra izy izy indray no mampianatra anao izy indray no miteny zavatra zay tsy fantatrao ka eo zany aza gaga raha ohatra misy zavatra tsy nampianarinao zanakao na tsy nanabeazanao azy fantany satria any amin'ilay gropy izy no mianatra azy zava-dehibe sarobidy zany na hanaran'ny tanora indrindra hananany fiangonana tanora vanina miaina amin'ny soratra masina io moa dia araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe inona ny arovany zatovo amin'ny lalaka leny tsy voaloto ny fitandremana araka ny teninao salamo 7:107 tantsika zany dia ny hanana tanora modely amin'ny fiainana rehetra ahoana moa zany tanora manana modely amin'ny fiainana rehetra zany dia mifanandrifindrindra amin'ny tenin'ny Paoly eo amin'ny Timoty 2:4-12 aoka tsisy olona anao tsintsinanao no mifatanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho any mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana ary amin'ny fahadiovana fa indraindray tsy izay le zava-misy ka tsy maintsy ampianarina azy zany ny finoana rahany ahoana ny amin'ny fitondran-tenany
ahoana ny fomba fiteny mifanaraka amin'ny filazantsara sy fijoroana vavolombelona izay iainany ve, ahoana ny fiainany an'izany fahavidiovana na fahamasina mpitondran-teny izany. Eto zany dia mila taridalana zany, na ny ray aman-dreny na ny mpanabe mba hitaizany zanany amin'izao fotoana sarotra zao, aizany ahafahany mitondra an'izany ao amin'ny fiangonana. Ohatra ny ataontsika zao manokatra na mitady fotoana maromaro ahafahana manabe ankizy. Zahay fony mbola pasteur atao amin'ny 67 hectare, Denis ny atao hoe tranoben'ny mpianatra. Io tranoben'ny mpianatra io namorihana ny tanora ankizy rehetra, dia misy ny karazana débat iarahanay manao miaraka amin'zareo izy samy izy ihany, miara-mijery film dia anaovana débat io, ary efa lasa niatsara le izy, nanao karazana colloque, misy ny anatin'ny herintaona iray misy colloque hatramin'ny 4 vita, anasana professeur eny amin'ny université, anasana mpitondra fiangonana maro, docteur, mba hitondra anjara biriky mahakasika ny zavatra mahaliana ny tanora sy ny zavatra manahirana azy amin'ny fiainana. Tsy resaka tenin'Andriamanitra fotsiny resana amin'izany, fa inona manahirana azy. Misy ambaran'ny tenin'Andriamanitra ve ny amin'izany manahirana azy zany? Misy zavatra tokony ho fantany ve amin'izay manahirana azy androany, ahoana ny ainan'ny rapitso. Io zany hanetanana ny ray aman-dreny maro. Tsy ho vitan'ny ray aman-dreny any an-trano zany, fa tena tokony programan'ny fiangonana mihitsy. Any hoe raha te hanana tanora kristianina isika, dia isika fiangonana mihitsy tsy maintsy mivelatra ary mampivelatra ny asa fanabeazana sy fitoriana filazantsara eo anivon'ny tanora. Tsy maintsy asiana an'izany eo. Ary mila volavolaina ny tanora kristiana mba hombanina sy ho tompon'andraikitra eo amin'ny fiangonana sy ny firenena. Fiangonana no afaka manabe an'izany satria manana ny ahafahany manabe izy amin'izay rehetra atao. Tadidiko tsara fa nisy vanim-potoana ihany nanomanana zavatra be dia be ohatr' izany tamin'ny fiangonana. Fa rehefa manomboka tsy mahaliana ny tanora intsony io dia any ivelany izy mitady azy. Misy mpampianatra tany New York. Ty mpampianatra ity araka ny filazany rehefa mitaiza tanora izy tsy mba mibety ankizy be azy ao amin'ny fiangonana zany. Tsy miteny mihitsy izy. Fa zao no mba zavatra nataony. Ireo gropona ankizy tanora isaky ny alarobia hariva ohatran'ny aty Madagasikara ny anjareo tsy mianatra le ankizy. Dia makany am-piangonana ihany le ankizy, le gropona ankizy maromaro zany. Fa rehefa tonga any le ankizy manana an'le misy an'le groupe le teneniko teo dia misy an'le goût, misy ny style, misy karazany maro samihafa. Dia rehefa manao an'le pataloha le triatrihatra reny le ankizy, misy rangahy atao hoe Ben ao am-piangonana, 4-20 taona le Ben io. Dia rehefa tonga le fivorian'le ankizy dia asain'ny pastora manao pataloha rovidrovitra le Ben, le rangahy 20 taona mahery zany. Dia mandalo ao amin'le ankizy, tsy miteny fa mandalo fotsiny. Dia mody mandalondalo eo le rangahy dia manontany, manao ahoana nareo, inona ny vaovao sy ny sisa, dia lasa izy mandeha tsy miteny zavatra iny. Rehefa tonga ny larobia manaraka mandalo ao pasteur, faiza le patalohanareo triatrihatra reny? Tsy mety aminay intsony satria Ben nanao azy dia tsy mety aminay intsony, zany hoe satria le olona lehibe no heveriny modely tsy hanao pataloha triatrihatra zany, manao tsy mety aminy koa manao an'le pataloha. Ohatran'izay koa le volo reny dia asain'ny pasteur mandalo hafarany miova tsikelikely le tanora. Fanabeazana maha-olombanona dia ato amin'ny fiangonana no ananantsika azy betsaka. Ary tsy vitan'ny ray aman-dreny samy rery. Ray aman-dreny miasa, mitady vola, manabe, mikarakara. Ohatran'ny anay ty Madagasikara mantsy zao mba misy ny mpanampy azo karamaina ihany, mameno ny banga rehetra, fa ho anareo ry mpiara-miasa malala ny velany ihany izay tsy manana mpanampy. Ny asa mihamaro, ny fikarakarana manomboka mihasarotra, dia zay ny ilana n'ilay fanabeazana any amin'ny fiangonana.
ka anetanana zany ny fiangonana mba hanomana fanabeazana tandrify andreo zanakitsika reo tanorantsika reo mba hanana tanora mendrika vanina araka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Timotheo isika. Mankasitraka antsika rehetra raha misy fanontaniana dia vonona tompoko ny hamaly. Saorana antsika fa 1:10 isatsika nanatrika ny fampianarana androany. Dia misaotra koa ireo manaraka fampianarana amin'ny Facebook araka ny henoko misy avy ety Madagasikara zany manatrika ny fampianarantsika na dia tsy eto izy ireo fa manatrika azy amin'ny Facebook dia mankasitraka anareo koa izay afaka manaraka ny fampianarana karakaray ny fikambanam-behivavy any Paris. Mankasitraka indrindra pastora ny amin'ny fampianarana dia nafonja tokoa. Dia mankasitraka antsika rehetra. Andriamanitra manankarem-pahasoavana tompo mombanao sy ny ankohonanao amin'ny adidy izay mavesatra tokoa iantsoroanao. Amin'ny heriny zany amaranantsika ny fampianarana ho antsika mpanaraka ny fampianarana momba ny ankohonana kristiana amin'ny heriny zany tsika mamarana azy. Raiso ny tsodrano avy amin'ny tompontsika. Andriamanitra mahefany zavatra rehetra ne izay efa niantoka ny fiainantsika amin'ny ankehitriny sy amin'ny ho avy ny tany fiainantsika koa aharitra mandrakizay. Tahinareo ny tomboka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tomboka hianatra anareo, anandratra ny tavany aminareo ny tomboka anomenareo ny fiadanana. Amen.